io kolikoly io mambotry firenena kolikoly io aoka zay ny kolikoly io kolikoly io tena mila reseny kolikoly io aoka zay ny kolikoly io kolikoly io mampandroso ny tanàny kolikoly io fandaharana ho fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly vokary ny bianco na ny bromale tena iadina amin'ny kolikoly voarary rakamara voararany lalàna kolikoly io aoka zay ny kolikoly araka ireny efa nresantsika teto amin'ny fandarana ireny dia marobe ny etaetan'ny olom-pirenena anatsarana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Rehefa natao bangi-tokana izy ireny dia hita ho mifanitsy indrindra amin'ny vina ao amin'ity taona roapolo sy roa arivo ity izay efa nambarana ny tale jeneraly ny Bianco Andriamatoa Lazeric Donandrenirina teto amin'ny fandarana tamin'ny fiandohan'izao herinandro izao. Anisan'ny nasian'ny olona tsindrim-peo Andriamatoa tale jeneraly hoe ahoana amin'izay ny fomba hanatanterahana azy mba hampahomby kokoa ireo fomba fiasa vaovao ireo. Raha vina moa napetraka dia tsy ho tanterahana angamba eritreretina fa nofinofy ihany. Misy ny fomba fiasa izay napetraka nanomboka tamin'ity taona ity vao namory ny mpiara-miasa avy any ambany ravikazo ny tenanay dia ny fanaraka izahay nametraka fomba fiasa izay eritreretina fa vaovao ihany. Apetraka amin'ny fomba manetriketrika ilay méthode na hoe mode opératoire faire izany hoe hampandraisana anjara ny daholobe na izy avy any amin'ny sehatra tsy miankina na izy ireo avy any amin'ny ireo olom-pirenena tsotra na izy ireo koa avy any amin'ny sehatry ny fiarahamonim-pirenena ary indrindra mo ny olom-panjakana izay noetraretina fa tompony izay tokony tsy angataka atiny dia ampiandraiketina azy ny ady amin'ny kolikoly mba ilazana fa mpitarika marina ny birao fa tsy manao ihany fa dia hampanao ihany koa izy amin'ny fampandraisana anjara ny tsirairay ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly. Raha sitraka ao dia azoko velabelarina kely zay. Ny ao amin'ny fanabeazana dia tsotra ihany ny resaka araky ny voalaza dia ny olom-pirenena te handray anjara. Hatreto ny bromale teny adiny amin'ny kolikoly dia manome fa kosa ny zavatra nisy betsaka ny tsy nandray ary ny tena marina na tsy aro tena ho ohatrany hoe ankilabao ihany izy satria natao handray ary ny zavatra tokony hataonay zany amin'izao fotoana zao dia hoe ahoana ny ampandraisana anjara azy amin'ny alalan'inona ny fampandraisana anjara azy dia tsotra ny resaka. Misy an'ireo fiarahamonim-pirenena izay miara-miasa aminay any ambany ravikazo any manerana ny Madagasikara izay omena ny fahaiza manaonay satria zay kosa dia tsy lavina fa nandritra ny 10 taona zay dia nandalina manokana ny amin'ny fomba fanaitanana amin'ny ady amin'ny kolikoly. aoka zay ny kolikoly Ampitatra kefa ivelatra amin'ny sampana hafa ve zany ny Bianco? Homenay tanteraka azy ireo izany tompoko mba tsy ilazana ny hoe kobokobonay ny fahaiza manao dia omenan'ireo izay ataoko hoe fiarahamonim-pirenena ireo ny fahaiza manao zay noratovin'ny bromale teny adiny amin'ny kolikoly nandritra ny 10 taona dia hiara-iasa zay tompoko ao anatin'ny antsoina hoe coaching sy ny accompagnement mba hampanjary an'izany ady zany ary mino izahay fa ny fiarahana miasa ohatran'izay ny ahotana fahombiazana eo amin'ny lafiny fanabeazana. Eo amin'ny fisoroana dia le fampandraisana anjara an'ireo sehatra rehetra indrindra ny sehatra asa-panjakana ao anatin'le rafitra fametrahana ny kolikoly zany hoe misy ny mpiasa-panjakana izay eritreretina fa nomena andraikitra manokana ifanentana ary anentana an'ireo mpiara-miasa aminy mba handany kolikoly ohatra amin'ny fametrahana ny badge amin'ny fametrahana ny antsoina hoe dispositif anticorruption rehetra dia anisany antoka ao anatin'ny fampandraisana anjara ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny ataony hoe fisoroana zany. Ny any amin'ny fampiarana ny lalàna koa dia mitovy amin'izay. Ny bromale tena adina amin'ny kolikoly re tompoko tsy mahavita tena ary zay tena sahako ny milaza an'izay fa iarahana amin'ireo tompon'andraikitra izay misahana ny fanenjehana fandikan-dalàna zany ohatra ny OPJ ny tiako tenenina. Ny OPJ zany ao ny zandary ao ny polisy ao ny avy any amin'ny ireo le rafitra izay mikirakira ny volam-panjakana le amin'ny trésor misy ihany koa zany misy ihany koa ny any amin'ny ransoniala ny ao amin'ny eaux et forêt manana ny qualité ny OPJ ka omena azy ny traikefa rehetra ao anatin'le coaching dia hiaraka izahay omena n'le mesure d'accompagnement zany miaraka anao azy mety anao co-direction enquête zany no atao eo filazany zany fa izahay atao amin'ny Bianco dia manokatra ny tananay hiara-iasa ary fampitantantsika anatanteraka ny ady amin'ny kolikoly mba tsy ilazana fa hoe ny Bianco ihany manao ady amin'ny kolikoly ary rehefa misy ny tsy fetezany zavatra dia hoe ny Bianco ihany io satria ny Bianco apatsihiviko fa mpitarika ny ady amin'ny kolikoly izy manao ary efa nanao izy izao izy hampanao zany hoe hampandray anjara ny tsirairay ary mino izahay fa tsy hisy anosom-potanana amin'izany ireo sehatra rehetra izay voalaza teo ambony. Mbola ho velabelariny ny tale jeneraly ny Bianco aminao ihany rahampitso ny fomba hoenty manatanteraka ny paikady faire mba hahafahan'ny rehetra miara-mientana amin'ny ady amin'ny kolikoly. aoka zay ny kolikoly mampandroso ny tanàny kolikoly io fandaharana ho fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly vokary ny Bianco na ny bromale tena iadina amin'ny kolikoly voarary rakamara voararany lalàna kolikoly io
aok'izay ny kolikoly